Ho anao zay manaraka izao vidéo alefanay izao fantaro fa misy ny page Madagascar Pro et amateur informatique izay namokatra ty vidéo ty ho anao, manasa anao manokana nisy j'aime io page io raha ko mbola tsy nasianao Facebook zany de am'zay zavatra publienay mba manasa anao ihany koa nisy j'aime na i-partage ary ihany koa raha sendra mila anao formation manana karazany maro zay momba ny informatique anisan'izany Excel afaka vidinao atao amin'ny page Madagascar Pro. De ny ilaina fotsiny anao mandefa message privé eto amin'ny cliquenao fotsiny message na amin'le misy annonce momba ny formation de mifampiresaka amin'ny tompon'andraikitra. Miarabantsika rehetra amin'ity vidéo ty eto de ho fantaritsika ny fomba atao ahafahana manao traduction amin'ilay Google Sheet. De mampiasa les fonctions tahaka ty Google Translate ianao. Voalohany indrindra fomba hidirana amin'ny Google Sheet sokafanao ny Gmail anao de eto anao misy an'ireto point reto de eto anao miklika na miditra amin'ny Google mila miconnecter amin'ny compte Gmail aloha de tapenao Google Sheet de misy docs.google ty no klikena de aveo anao tonga eto de mikliky ty plus ty de tonga ato. Raha tonga de nisy zavatra nomaniko eto mba tsy andanina fotoana ela be. Ito no formule mila ampiasaina égale Google Translate de texte atao traduction zany de langue originale de aveo langue de destination. Ito zao fa misy anankiray ty efa nampiasana azy amin'ny teny malagasy avadika français anglais de tonga de hitan'ny Google avy hatrany ny dikany. Ohatra zao hoe tapeko manao égale de Google Translate de ty fotsiny de eto am'izay manao clique an'ity le texte ty zany ity de point virgule de entre guillemets de raha atao français de fr de point virgule raha atao de ny texte satria texte original zany malagasy de mg aloha de fermena ny guillemets de ny texte de destination kosa fr de validé koa de miandry kely de ito fa hitany avy hatrany double cliqueko fotsiny de araka io zavatra io mihitsy hoe io zany dikateny omeny Google de ohatray koa ny anglais égale Google Translate de le texte original ty de point virgule mg ihany satria mg ny langue source de langue de destination kosa en anglais de valideko de double cliqueko. Amin'ity moa zany tsy maintsy hoe miconnecter internet ianao vao mety satria io de version en ligne foana io mila internet mila connexion.